Ajantsika hatrany amin'iny fa amin'ny zoma fahavalon'ny volana aprily izao no ivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ilay raharaha mpanao gazety Rina Rasoava izay vao ambana basy nataon'olon-tsotra teny Maridaza voatsela akory izay maro dia maro ny mpanao gazety tonga nanotrina ny Rina Rasoava nandritra ny fotoana izany tanterahana teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy araka izao hitateran'i Jemima Daniel sy Mamra Samuel azy izao. Niatrika fitsarana teny amin'ny tribunal Anosy androany ny raharaha mahakasika fanambanana basy ana mpanao gazety raharay izay mahakasika indrindra any Rina Rasoava toy ny andahatsoratra ny gazety ao raha naharitra ora maro ny fitsarana ka amin'ny zoma izao no ivoaka ny didim-pitsarana manazava ny mpisolo vavan'ny mpanao gazety. Faly aferan'izy rahalahy reny teny amin'anina ka nandinika tsara ary namelanay ivalapatra amin'ny teny izay ataonay sy ny teny fiarovana ny entinay ny fitsarana tamin'ny angama everiko amin'ny zoma nareo afa-po tsara izy ny didy mety ivoaka vitantsika satria zatsy tsara fa za nge piara ny onitra nangatanay moa dia efa niteneniko taminareo teo hitarenareo teo le fanazavako azy ka angamba aloha amin'ny zoma dia horenareo izy onitra azo. Tonga marobe nanatrika ny Rina Rasoava ny mpanao gazety androany tetsy Anosy naneneviny mahakasika ny raharaha ny mpanao gazety sady filohany antoko Freedom mahakasika ny fanararaotapahefana sy tsindry azo le nataon'ny olona sasany. Na mpanao gazety na olon-tsotra rehefa victime na hoe fanararaotapahefana na resaka hoe tsindry azo lena takan'izay dia tsy azo ekena ka izay ny antony hitsanganana. Manohitra tanteraka ny tsy ara-drariny ary tsy tokony hiverina intsony ny tranga tahaka izao amin'ny olona rehetra raha nambara ny filohan'ny antoko Freedom hatrany. Nangataka onitra 10 alina sy 2 hetsy ariary kosa ilay teratany Soloa manoloana ity raharaha ity.